amin'iny fa sy mpanamboarana ry hitarina ny seranam-piaramanidina iray sampirenena Ivato. Androany no tanjesaina ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro ho fanamariana ny fanombohana izany fototra fitrasa izany. Iaraisala amin'ny fanatanterahana ny asa moa ny sehatra tsy miankina, eo ihany koa ny ministeram-panjakana misana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Hitarina 7 sy ray alina metatra toradroa, izany hoe avy roa eny no misy amin'izao fotoana izao ny seranam-piaramanidina Ivato. Atao moderna mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena na ny fandraisana amin'ny mpandeha na ny fihetsoana amin'ny fiaramanidina. Ny fanatotosana iarahan'ny sehatra sy miankina sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeram-panjakana misahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena fototra afitrasa ary ny fanatsariana ny tany ny tompona andraikitra amin'izany. Ny tanjona amin'izany moa zany dia mba hampandrosoa mba afaka handray bebe kokoa zany sidina ny seranam-piaramanidina, ka ao anatin'izany zany ny ray lehibe dia fanamboarana aérogare anankiray zay rehefa 17 500 mètres carré zany ny angedany, ka io 17 500 mètres carré zany vinavinaina hoe mazaka eo amin'ny 1 550 000 passagers zany dans l'année. Ao anatin'izay aérogare zay moa zany dia mazava ho azy tafiditra daholo zany ny fitiretena ny entana tonga, ny entana mandeha sy ireo zavatra hitantsika amin'ny aéroport international reny. Ka izay aérogare vaovao zay zany dia terminal C moa zany manao azy. Ka rehefa vita zay terminal C zay hoe mise en service dia le terminal mandray vol internationaux zao ankehitriny zay efa misy ankehitriny atao aménagement indray dia lasa vol domestique zany hoe vol eto atorana, dia midika zany fa manana capacité bebe kokoa tsika zany mandray passager, ka mety misokatra kokoa zany ny lanitra ny abakabaky Madagasikara amin'izay. Nanaraka an'izay zany tsy maintsy misy koa zany mesure de renforcement na piste atao satria vinavinaina hoe ny tanjona zany dia hoe à 380 no tonga eto mihitsy à long terme zany zay zavatra zay, dia tsy maintsy renforcena zany io piste satria tsy mazaka an'izay dika renforcement zany le piste efa eo ihany zany no asiana couche anankiray na revêtement indray mba ho atante an'izay zay à 380 zay. Dia ny fanampiny koa raha ny resaka piste zany dia misy ny rallongement de 200 mètres mba ahafahana zany hoe mba misy sécurisation kokoa zany zay à 380 zay rehefa mipetraka eto. Manaraka an'izay koa zany misy koa zany alehibiazana koa zany tarmac le raha miteny tsotra moa zany dia hoe le parking an'le avion, dia alehibiazana koa zany le tarmac andray an'izay gros porteur zay. Dia misy koa zany moa ny ery ivelan'indray zany extra aéronautique moa zany misy alehibiazana koa zany parking amboarina zany le parking efa misy zao amin'izao fotoana zao, dia misy 12 000 mètres carré na parking koa zany atao. Mitentina 20 tapitrisa euro ny teto-bidy ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Ny filoham-pirenena izay nanamarika tao anatin'ny lahateny nataony nandritra ny lanonana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato fa vavahady ifandraisana samy malagasy ary ifandraisana amin'izao tontolo izao ny seranam-piaramanidina. Seranam-piaramanidina mamaly ny fivoarana ary fitaratra ho an'ny fampandrosoana no apetraka. Ny firenentsika dia manana izay ilaina rehetra hampandrosoana ity firenentsika ity. Mila mirosika, tsy mahazo miambamba isika satria firenentsika dia efa notain'Andriamanitra. Eto amintsika nisy ny tontolo miaina sy maniry tsy manam-paharoa manerana izao tontolo izao. Misy ny filana rehetra ahafahana mampandroso ny fizahantany miavaka toy ny écotourisme goavana, zany misy eto amin'ny firenentsika. Manana tora-pasika midadasika manodidina Madagasikara isika, zany rehetrarehetra zany dia ampivelarana ny fizahantany. Isika fotsiny any no antony, isika fotsiny any no arasana amin'ny fampandrosoana. Mila tsika, mila nao ny fampandrosoana ny firenena, mila ny finoantsika, mila ny firalaitsika, ny fametrahana fitoniana no antoky no avy ny firenena.
soantiky no aviny zanatsika aokaprimina niady sy ny kadikady politiky mety misy ny tsy vitivitevitra nefa tokony aseo amendrika demokratika zany fa tsy ho fanakorotanana fotsiny any andeha iasa mila fitonina ny vahoaka alao iasa zay vonina iasa alao ajaina misafidy ny vahoaka zay te-hampaloso ny firenena ary zao siaranam-piaramanidiny vato zao no taratry zany fampandrosoana izany ao anatin'ny 30 volana no anatanterahana ny asa fanamboarana ny aéroport de Paris management Boug bâtiment international Colas Madagascar ary Meridiam africain no miaraka manatanteraka ny asa androany nanatotosana ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'izy ireo miaraka amin'ny ministera mpanjakana ministera ny vola ministera ny fizahantany sy ny fitanterana